Ankasitrana tokolasy tokovavy ny fiarahanao aminay zany amin'ny takariva ity manolotra ny araba ihany koa ary asaina mpanajana indray ianao anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma-TV ny raharaha politika ny faneho-kevitra samihafa ao anatin'ny firosoana amin'ny fampihavanam-pirenena eo ihany koa ny feo mandeha sahady amin'ny fifidianana be ny tanàna ho an'ny eto an-drenivohitra sy ny manerana ny Madagasikara. Ankoatra izay ny fepetra vaovao raisina ao anatin'ny ady atao amin'ny fianaka ny kolikoly ny zava-mitranga eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana ihany koa hoentina amintsika zany amin'ny takariva ity. Napiakapeo ary ny mpiasa eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana androany 3 herinandro zao raha nambaran'ireo mpiasa no nisy ny tsindry avy amina olo-mpanjakana ambony mba hamoaka vola tsy manaraka ny fepetra takiany lalàna velona misy eto amin'ny firenena. Tsindry izay mbola nitoy hatramin'ity andro androany ity zany ka nahatonga azy ireo anambatra ny hery. Nampiakapeo ny mpiasa ny tahirim-bolam-panjakana androany tsy ekeny ary tsy anaiky olembelana izy ireo manoloana ny tsindry avy amin'ny olo-mpanjakana anirena azy ireo amoaka vola tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona tao amin'ny firenena ho ny délégué ny mpiasa. Isan'ny nahazo fanakianana teto ny ministera mpanjakana misahana ny tetikasa amin'ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana sy ny ministera ny fitaterana. Efa nolanina teny amin'ny antenimieram-pirenena tamin'ny 14 ary efa nandalo ny dingana rehetra maradalàna azy ny fampiarana ny lalàna telo dia nikasika ny fanavaozana fitantanana ny trosa-panjakana sy ny fanomezana trosa iantoan'ny fanjakana, ny fanavaozana ny famaizana ny eloka mahakasika ny kaonty, ny vola ary ny teti-bola ary ny fanavaozana ny fitantanana petrabola ny fanjakana anivo ny orinasa anana ny petrabola. Ijoro hiaro hatramin'ny farany ny fanavaozana nentina tao anatin'ny 1 taona teo amin'ny fanatsarana ny fitantanam-bolam-panjakana mifototra amin'ny fepetra 5 ireto mpiasa ny tahirim-bolam-panjakana ireto. Fepetra raisina moa zany dia zahay tsy milefitra mihitsy raha vao ny asa ny fanezahana sy ny reforma nezahana mapetraka zany no misy mikitikitiky. Tsy vao zao no misy olana ohatr'izany eto amin'ny firenena momba ny fomba fiasan'ny mpiasa tamin'ny tahirim-bolam-panjakana fa efa tsy haiko na fahimpiry zao ka tsy hoe mampatsiahy na mamerina amin'ny lono ny fomba fievitra sy ny fomba fanao eto amin'ny tany sy ny fanjakana fa mba miezaka zany zahay manao zay afakay aty amin'ny côté misy anay amin'ny fomba fanatsarana ny fitantanana eto amin'ny firenena dia ny tokony ho ataon'ny rehetra manaraka ohatra ny ataonay. Tsy manana zo hitsapaka amin'ny fitantanana petrabola ny fanjakana amin'ny vonorinasana na petrabola ny olo-mpanjakana izay mikendry ampiasa zany amin'ny fomba tsy manaraka ny lalàna velona. Tiako marihana io dia asan'ny tahirim-bolam-panjakana malagasy eran'izao tontolo zao ary naturel ny mitantana ny atao hoe petrabola ny firenena na vahoaka any amin'ny orinasa. Misy zany atao hoe fitantanana zany hoe action d'État en tant qu'actionnaire. Fa ny atao tutelle raha jerentsika ny amin'ny définition rehetrarehetra any dia régulation tena dikany zany. Zany hoe manao ny régulation mamoaka ny lalàna ao anatin'ny sehatra ray mijery manara-maso ny fampiarana n'izany lalàna zany ao anatin'ny sehatra io. Fa teto amintsika nadritra ny 50 taona dia natao zany zay fangarona zay hoe tutelle zay sy ny fitantanana lay petrabola ao anatiny dia samy teanao hitsabaka any amin'ny fitantanana zany hoe dia tsy gagitsika raha ohatra ka tonga tamin'ny fotoanandro rehetrarehetra nifandiko teo hoe mivola ny orinasa ny lasa mamatsy ny petrabolan'ny ministera na ny orinasa ny mamatsy sanatrin'izany ny antoko politika ny mpitantana any ministera na ny orinasa no mamatsy ny orinasa ny mpitondra any amin'ny ministera. Zavatra ohatr'izay tena diso ary zay tena riska ao anatin'ny fifangaroana ilay atao hoe tutelle sy ny gestion. Nanatanteraka fivirinana nehoana ny herin'izy ireo teto amin'ny foiben'ny tahirim-bolam-panjakana Antaninarenina ny mpiasa ny tahirim-bolam-panjakana androany izay notariany délégué ny mpiasa manerana ny nosy.